fa manoloana izay voina vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza Hélène tany Mahajanga sy ny manodidina izay dia nanapa-kevitra nitondra fanampiana ho an'ireo otrabona ny parlementaira avy any faritry Boeny sy Melaky. Nandray ny parlementaira avy any faritry Boeny sy Melaky manoloana ny fandalovan'ny rivo-doza Hélène. Ireo parlementaira izay hitondra fanampiana ho an'ny natrabona izay tafakatra eninjato amin'izao fotoan'izao Mahajanga tampon-tanàna. Zao moa zany tafakatra zao vao maraina teo ny antso tafakatra eo amin'ny 600 zany zao ny trabona, tafakatra 600 trabona amin'izao fotoana zao dia efa misy moa zany ny andraikitra efa andraisina manomboka maga ary eto zany za zao efa mimakomana hidina any Mahajanga mihitsy zany hijery an'ireo trabona ireo. Inona mety hoe andraikitra raisinareo parlementaire amin'izay hoe fisina lozaka ny andraikitra raisinay zany amin'io indrindra ma vice-président ny Mahajanga anazy zany dia amory an'ireo député amin'ny faritany Mahajanga zany ary avy eo dia hijery an'ireo trabona ireo zany efa misy zavatra moa zany omaninay eo misy fanafody sy vary ary menaka savony sy ny tsy voatanisa zany hoentinay hidina amin'ny Mahajanga amin'izao fotoana zao. Raha ny fanazavana ny eton'ny solombavambahoaka raha Tanirina Lalao ny ao amin'ny fokotanin'ny Tsararano ambany fifio ao an-tampon-tanàna Mahajanga ny tena voamafy. Nitokamona ihany koa amin'izao fotoan'izao ary tsy tonga amin'ny fiara ny distrikan'ny Soalala sy Mitsinjo taorian'ny rivo-doza Hélène.